Manome manome aina. Tonga nanome tao amin'ny Banque des Sangs hôpital Pezaga Androva ny mpianatry ny universitény Mahajanga mianda-miambavy. Mpianatra zanaky ny avaratra andrefany Diego Fimpama. Mahatsiaro reto mpianatra ny anjerimanontolo ireto fa manana didy amin'ny famonjena ain'olona. Satria ma tafiditra anatin'ny fankalazana efapolo taona ny joroany association zay fikambanana mpianatra avy avaratra andrefany Antsiranana eto Mahajanga manao zay hetsiky social zay mpianatra ao amin'ny université Mahajanga manao fanomezan-drà aty amin'ny Pezaga Androva. Nohony zay miaramony eto Majangazy tokony aminay zay andrenjara finzy resaka social zay sy fampandrosoagna ty tanàna ty araka ny teny Majanga manao hoe zay tanànatsika jiaby Majanga ty antake zay avaka lavitra zay mandraty fianaragna ty Majangazy tsisy zavatra maratsy zay hoe mandrenjara resaka activité sociale zay. Ireto raha nomeny mpianatra ny université avy any avaratra andrefany Diego mandrato fianarana eto Mahajanga ireto dia manampy isa ny efa misy ao amin'ny Banque des Sangs no hôpital Pezaga Androva. Amonjena ny ainy ireo marary mila izany. Fietsika tsara laintahaka ity niseho ity ho an'ny olona rehetra eto amintsika. Marina fa tsy reto mpianatra be dehibe ireto akory dia afaka nanome avokoa tamin'ity andro ny Alarobia fa 12 ny volana Aogositra ity fa ireo zay nafeno mifepetra ihany.